dia faly miarabantsika rehetra indray ravana natratro izao andro alahady fa 3 ny volana marsa 5 sy 4 izao. Alahady ihany koa dia alahady fa 3 amin'ny karimy. Ny lohahevitra izay mpanjinitsika androany dia fiangonana mijo sy mitandrina tsara. Nalaina tao amin'ny Korintiana 10:12. Soyez les bienvenus à toutes et à tous. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Andetsika hidera sy hanevoninahitra an'Andriamanitra amin'ny Salamo 3:1 izay sosoratra eny amin'ny solaitra be. Misaoran'i Jehova ary fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaoran'ny anarany masina. Misaoran'i Jehova ary fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra izay mamela ny helokao rehetra ary izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny ano tsy hidina ny andavaka, izay manarona ny famindram-po sy fiantrana ho anao, izay mahavokisoa ny vavanao fahatanorana dia ody indray toy ny an'ny voromahery. Jehova no manao ny fahamarinana sy ny fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Jehova efa nampitoetra ny seza fiandranany any an-danitra ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Misaoran'i Jehova ianareo anjeliny dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatoy ny didiny ary mihaino ny feony teniny. Misaoran'i Jehova ny asany rehetra, eran'ny fanjakana misaoran'i Jehova ny fanahiko. Amen. Amen.
andriamanitra ray zanaka fanahy masonao mahagaga loatra ianao ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazanao sy ny fiandriananao. Tsy ampy tompo ny fotoana hamaritana ny alalan'ny fisainanao izay nasehoanao tamin'ny fomba nareny izao tontolo izao. Fa na izao rehetra izao ary tsy ampy hitoeranao. Lehibe ianao ary tsy misy tohanao ary tsy misy azo arina mihoatra noho ianao. Nefa dia mifidy sy miantso anay ianao mba halalanao, mba hitoeranao ny aty anatinay sy hanana fifandraisana aminao izahay. Ary amin'ny alalan'izany no anehoanao fa ianao tokony mitondra ny fiainanay sy izao rehetra izao ho amin'ny fandahvorariana. Ankehitriny ary dia indreto izahay manandratra ny feonao, mankalaza sy manome voninahitra anao amin'ny fisaorana sy ny fideran'ny anjely any an-danitra. Koa dia hatreo feno tompo izao fotoana izao ho masina sy ankasitrahana eo anatrehanao ary aoka ho aminay ny fiadanana sy ny famindram-po ary ny fampaherezana sy ny fanaovaozana avy aminao mba hijoroanay hatrany araka ny loha-hevitra novidianay hoe hijoro izahay satria ianao no efa niantso anay. Koa dia raiso izao fotoana izao tompo, fotoana masina ho ankasitrahana ho anao tokoa. Amen. Afaka mipetraka isika. Enoy ampanajana ry havana ny teny izay entintsika mandiny tena amin'izao andro ny karena izao. Izany dia hitantsika ao amin'ny nomery 9:25 sy 4. Ary niala tany an-teny ohatra ora izy ny zanak'Israely ka nahazo ny lalana mankany amin'ny ranomasina mena hanodidina ny tany Edoma, dia kivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana ary ny teny nanometsina an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana no nentinao niakatra tany Egipta izahay ho faty aty anefitra, fa tsy misy mofo na rano aty, dia mamonaina itony mofo mana foana itony. Dia araka izany teny voasoratra amin'ny soratra masina izany ry havana no entintsika indray mandiny tena ka hanaraka izao vavaka izao. Ray raha mandinika ny tantaran'ny zanak'Israely nandia tany anefitra manentany Kanana
ilay tanytondra dronono sy tatia izay nampanantenanao azy ny razambe dia natsikaritra izahay fa efa ny amafy ny dia ary dia niodina sy nanometsinanao reto zanak'Israely reto. Ny atoanay koa nefa indrisy dia tsy mifanalavitra amin'izany fa rehefa todry lalatrako izahay dia tonga amin'ny fanomezany tsy toy izany. Nefa ianao dia tsy nampanantena mihitsy fa ho mora ary tsy hisy ny fisedrana ny fiainanay. Ny teninao aza milaza fa ety amin'izao fiainana izao no ahitanay fahoriana. Nefa dia indraindray mihevitra izahay fa tokony hisosasosa fotsiny araka ny sitraponay daholo ny zavatra rehetra. Ary na nivavaka sandratra aza dia lasa mifantoka amin'ny tenanay ihany sy izay mahasoanay. Indraindray dia toy ny reny maniasia be fanomezan-tsiny ireny izahay tompo, ary tsy dia lavidavitra amin'reto zanak'Israely any hevitra reto ny toe-piainanay. Mora tezitra rehefa tsy araka izay irianay ny zavatra miseho. Adinonay fa Andriamanitra mpanjaka ianao ka izay sotraponao no tokony ataonay. Adinonay fa Andriamanitra koa ianao mahay manao ny zavatra rehetra ka na dia ny ratsy ny fiainanay azy hainao na sokafana ny zava-tsoa izany. Tompo, mamondrafo aminay ary mamela ny rikay ny fahadisoanay sy ny fitiavan'ny tenanay. Ataova matoky ny vita amin'ny tananao izahay ary aoka ny sitraponao ihany no tanteraka ny fiainanay. Ampiosy avao izay tompo mba hifantoka amin'ny fahalebiazanao ny zavatra rehetra iainanay. Ka ho feno fisaorana no mandraka izay tahaka ny mpanjaka Davida, tahaka ny Jesosy Kristy koa izay modely amin'ny fiainanay. Amen. See
ho atsika izay nibebaka marina dia raisom-pitsanganana ny teny famelan-keloka avy amin'ny tompontsika. Manitra fo sy miantra ny tompo, maharo-po sady be famindram-po, tsy mandahan-teny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay, tsy mba manao antsika araka ny fahotantsika izy na mamaly antsika araka ny helontsika, fa tahaka ny avony lanitra ambonin'ny tany no habe ny famindram-pony amin'izay matahotra azy, ary tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitra anesorany ny fahotantsika, tahaka ny fiantran'ny iray amin'ny zanaka no fiantran'ny tompo amin'izay matahotra azy, anaka voavelany eloko. Amen. voninahitra ho amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Afaka mipetraka isika.
ataontsika ny hira fa efatra amroapolo ny voalohany fa efatra ary vadimy ny lanitra ao ambony. Nous te remercions pour nous avoir donné le souffle de vie ce matin. Tu nous as permis de nous lever afin que nous apprenions ta parole aujourd'hui. Nous nous apprêtons à lire ta parole. Alors envoie-nous ton Esprit Saint afin de comprendre le message que tu souhaites nous partager aujourd'hui. Bénis les personnes qui vont lire ces versets, cette lecture. Et c'est en attendant que nous avons prié. Amen. Nous commençons la lecture dans Exode, chapitre 3, du verset 1 à 15. Exode, chapitre 3, du verset 1 à 15. Au nom de Jésus. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le père de Madjan. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse regarde, le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante.
Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Moïse répond, je suis là. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson, enlève tes sandales, parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, je l'ai entendu crier sous les coups des chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte, va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. Moïse répond à Dieu, moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays? Dieu lui dit, je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie. Voici la preuve, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, bon, je vais donc aller trouver les Israélites, je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras encore, celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle le Seigneur. Il est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est mon nom pour toujours. C'est le nom par lequel vous pourrez faire appel à moi de génération en génération. Nous continuons la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 12. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 12. Frères et sœurs chrétiens, je veux vous rappeler ce qui est arrivé à nos ancêtres. Ils ont tous été protégés par le nuage, ils ont tous traversé la mer Rouge, ils ont tous été baptisés dans le nuage et dans la mer, en étant unis à Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont bu la même boisson spirituelle. En effet, ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Pourtant, parmi eux, presque personne n'a plu à Dieu. C'est pourquoi ils sont morts dans le désert. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors, nous n'aurons pas envie de faire le mal comme nos ancêtres. N'adorez pas les faux dieux comme certains parmi eux l'ont fait. Et le livre saint raconte cela. Le peuple s'est assis pour manger et pour boire. Ensuite, les gens se sont mis debout pour s'amuser, n'ayant pas une vie immorale en agissant comme certains d'entre eux l'ont fait. Et 23 000 sont morts en un seul jour. Ne provoquons pas le Seigneur, comme certains parmi eux l'ont fait, et des serpents les ont fait mourir. Enfin, ne nous plaignons pas, comme certains parmi eux l'ont fait, et l'ange de la mort les a détruits. Ces choses-là sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. On les a écrites pour nous avertir, nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps. C'est pourquoi celui qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber. Nous terminons la lecture par Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. À ce moment-là, des gens viennent raconter ceci à Jésus. Pilate a fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répond, « Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ces Galiléens sont morts de cette façon parce qu'ils ont commis plus de péchés que tous les autres Galiléens ? Non, mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme eux. » Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en tombant, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme ces gens-là. Ensuite, Jésus leur dit cette histoire. Un homme a un figuier planté dans son champ. Il vient chercher des figues, mais il n'en trouve pas. Alors, il dit à son ouvrier, « Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le, ce n'est pas la peine qu'il use la terre inutilement. » L'ouvrier lui répond, « Maître, laisse-le encore cette année, je vais creuser la terre tout autour, je vais mettre de l'engrais.
De cette façon, l'année prochaine, il donnera peut-être des figues, sinon tu le feras couper. Tsangana isika toko. Yesusi mitenena araka ny fombana amina zay manantena. Mbola iombom-bavaka isika. Tompo dia tonga amin'izao fotoana izay anambaranao ny teninao, anambaranao ny sitraponao, entinao mampitombo sy manabe ny vahoakanao. Mangataka indrindra ny fanahinao masina, mba hiasa mahery ary aoka tsy misy afa-tsy izay tiany ambara no ambara eto. Dia aoka hiasa koa ho an'ny mpiaino ianao mba handray ny teny soa mahafaly avy aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen. Petraka isika. Dia mbola ampitomboana mandrakariva aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny teny izay hoentina ho antsika androany na ny marimarina kokoa ny lohahevitra dia araka ny hitantsika fiangonana mijoro sy mitandrina tsara. Nalaina tao amin'ny Korintiana toko 1:12. Koa izay manao azy ho efa mijoro dia aoka izy hitandrina fandrao lavo. Izany no hafatra nataon'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto. Ary maromaro ihany araka ny fantatsika ny fampianarana izay nentiny ho an'reto ho an'ny fiangonana Korintiana. Tsy voaela itsika tapabolana angamban'izay nandinika ny toko 5:10. Ary tsarotsika tamin'izay dia hoe ny lohahevitra dia miorena tsara, aza miova ary mahifabe amin'ny asan'ny tompo. Androany tsika dia mandinika ny toko 10, izany hoe somary taty aloha izany, satria raha dinihana ny bokin'ny Korintiana na ny epistily ny marimarina kokoa, satria taratasy io izay nalefan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Korinto. Ny tenany tamin'izy nanoratra azy dia tany Efesosy, any amin'ny Turkia amin'izao fotoana no misy an'izany. Dia nanoratra ho an'ny Korintiana izy. Korintiana izay fiangonana koa mba tsy haivina ihany fa ny apôstôly Paoly no nanangana ny fiangonana. Maro ny fiangonana natsangany, fa ity Korintiana ity zany dia anisan'ny fiangonana anankiray izay naoriny tokotokony tamin'ny taona 20 alohan'ny natongavana tao aorianan'i Jesosy Kristy azafady no nananganany fiangonana. Ary ny nandroatany epistily
dia tokotokony tany amin'ny taona 5 tany. Ary inona moa isitsika ny antony na tonga ny Paoly apôstôly nanoratra ity taratasy ity dia rehefa tafatsangana somatsara zany ny fiangonana dia indrisy fa nandalo olana, nandalo fotoan-tsarotra ny fiangonana tany Korinto, ary misy mpivavaka anankiray atao hoe Kloa. Io no nitantara tamin'ny apôstôly Paoly ny zavatra maro, olana maro ny anjadiny ny fiangonana tany amin'ny Korinto. Ary raha tsaroantsika dia nisy anankidimy aloha no nambara teto tamin'ny tapabolana lasa hoe inona avy ilay izy, fa tsy 5 ihany fa maromaro ilay izy. Raha mandinika tsara ny episteliny Korintiana antsika, indrindra ho an'ireo efa nanaraka ny étude biblika, dia efa nisy herinandro volana maro mety naharitra iray na roa taona teo ary no nandiniantsika fiangonana azy. Dia tsapa sy tsikaritra tamin'izany fa isaky ny chapitre na isaky ny toko dia isaky nisy zany tamin'izay fametrahana ny olana. Izany hoe isaky ny toko iray ny apôstôly Paoly dia traité problème anankiray ary nanome ny vahaolana sy ny solution hoentina zany mamaha zany olana zany, satria tsy maintsy vahana ny olana eo anivon'ny fiangonana mba ahafahany mandroso ary ahafahany mivelatra. Ary zany asa nataon'ny apôstôly Paoly zany dia tsy very maina, satria na dia mafimafy aza ny andohany teny am-piandohana dia taty aoriana dia nitombo betsaka ny kristianina, ohatran'ny fitaran'ny kristianina taty Eropa ihany, dia mijoalajoala ny fiangonana any Grèce any moa no misy ny Korinta, vilona matanjaka be izy io tamin'ny fotoan'andro. Ary dia tamin'ny fotoana nanaovana étude biblique anytony mba nisy fotoana isaoran'Andriamanitra mba afaka mba niala sasatra tany zay dia mba nandeha tany Korinto mihitsy, dia nahita fa mijoalajoala ny fiangonana. Ary teo dia resy lahatra hoe Andriamanitra no miasa, raha tsy Andriamanitra no niasa, tsy nitombo sy nivelatra ohatran'izao ny fiangonana tany Korinto, satria teo ny antombohany. Ary dia nihitatra hatrany, ary dia isaoran'Andriamanitra fa miasa izy amin'ny alalan'ny mpanompony. Dia hoy teo hoe misy isaky ny toko dia saika nisy foana zany traitement na sujet na traitement na problème nataon'ny apôstôly Paoly. Hita tamin'izany ohatra, tsara angamba ny manomboka azy, ohatra hoe tao amin'ny toko voalohany dia ny zavatra nanombohan'ny apôstôly Paoly zany tamin'ny reto Korintiana reto dia natombony tamin'ny voalohany aloha, ataontsika amin'ny fomba fiteny mialatsiny hoe recadrage. Napetraka Paoly apôstôly mihitsy ny aloha zany ny fondement, izay fototra, atao hoe fototra tena hoe base, zava-dehibe iorinan'ny fiangonana, ary tsy misy fototra tsara indrindra fa tsy ny miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary zany no mampijoro ny fiangonana, zany no mampijoro azy. Fa raha tsy misy fototra, ahoana tokoa moa ny hijoroana raha fototra malemy na tsy tsara dia azo antoka fa hirodana ihany. Ary anisan'ny zavatra tsikaritra tao anatin'ny résolution na problème izay nataon'ny Paoly dia ny orina mandrakariva tamin'ny tenin'Andriamanitra. Raha jerentsika ohatra zao ny Korintiana toko voalohany, satria io no nanombohan'ny fampianarana ny apôstôly. Paoly voantso amin'ny apôstôlin' Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra mamangy ny fiangonana Andriamanitra ny Korinto,
dia izay noamasinina ao amin'ny Kristy Jesosy, olona voantso sady masina amba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra dia azy sy antsika. Hatreo aloha dia efa raha azonareo tsara ny vaky teny dia misy zavatra anankiray ianareo azo tena raisina, zany hoe tiany Paoly apôstôly asongadina zany ho tsapany reto tany Korinty reto ny lanja ny famonjena, satria ny famonjena ny azo fijaliana zay nanombohana an' Jesosy Kristy dia miteraka famonjena zay mitarika ho amin'ny fihavanana, mitarika ho amin'ny firaisana amin'ny Kristy, fanomezam-pahasoavana zany. Ary tsy vita ny firaisana amin'ny Kristy ihany koa fa rehefa voavonjy ny olona dia tonga fananan'Andriamanitra no amasininy. Zay ny hevitry ny hoe ny famasinana dia hoe voatokana ho azy, propriété privée an'Andriamanitra. Zay zany no hoe lanja ny famonjena aloha, zay no fototra voalohany nentin'ny apôstôly Paoly raha ohatra ka tonga tany amin'ny nanoratra ho an'reto Korintiana reto izy zany hamany olana sy ampahery azy hanonjany zava-nisy tao a Korinto zany. Ary raha namaky tsika, raha nanaraka tsara tsika ny vaky teny teo dia zava-dehibe zay hoe famonjen'Andriamanitra zay, satria ny famonjen'Andriamanitra no vokatry ny famonjen'Andriamanitra no nampiorina nireny fiangonana rehetrarehetra reny entina mitory ny fitiavan'Andriamanitra, ny asa lehibe nataon'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao. Raha ohatra tsika ka manao rapprochement amin'ny vaky teny rehetra izay novakiana teo, raha ohatra zao ka hoe nijery tany amin'ny Exodosy 7 dia amin'ny alalan'io no nentin'ny Paoly apôstôly nampifandraisina ihany koa ny zavatra, ny fiainam-piangonana zany amin'ny lafiny manontolo. Raha tsy aivana foiny tao amin'ny Exodosy dia dindinika nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, nanambara izy, nanapa-kevitra izy, tsy zavatra mbola projet fa efa décision prise hoe hamonjy hanafaka ny zanak'Israely tsy babo fa nandevozina tany anefitra. Dia tapa-kevitra Andriamanitra hanafaka nyreto zanak'Israely reto. Ary ny hevitra izay fanafahana zay dia misy fifandraisany amin'ny fanafahana koa ny olombelona hiala tao amin'ny fahotana. Tableau anankiroa ilay izy zany raha azontsika tsara, ny zanak'Israely tao anaty fanandevozana, tsy mananana liberté na teo fanandevozana zany dia ianao tsy tompony zavatra ataonao fa ny olona tomponao no mandidy sy manapaka zay tokony ataonao sy tsy tokony ataonao. Ary en parallèle amin'izay koa, rehefa toy izany koa ny olombelona rehefa nanjaka ny ota dia lasa izay ota izay koa no tompony fahefana teo amin'ny fiainany, ka tsy nahintsony manao tsara na mifandray amin'Andriamanitra fa tafasaraka taminy dia ao ihany koa zany izay endrika fanandevozana zay, satria tsy afaka manao izay, tsy afaka manatona an'Andriamanitra, tsy afaka manao ny tsara fa gedran'ny ota. Dia izay ny parallèle tiany apôstôly Paoly izay ambara eto amin'ny texte raha nanaraka tsika teo hoe Korintiana 10. Tsara ihany raha afaka mba fisaina ilay izy azafady tompoko. Toy izao ny vaky teny hoe fa tsy tiako izy tsy fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambany rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina
Hatreo aloha dia passage efa azo lazaina zany hoe efa tao aoriana ny fanafahana ny fialan'ny zanak'Israely tany Egypta. Zany hoe ny talohan'io zany raha tianareo dia ny tantara zany eto Paoly apôstôly mampatsiahy ny Korintiana hoe ireo razantsika tany Egypta nandevozina nandritra ny 700 taonareo dia Andriamanitra no nanafaka azy ireo tamin'ny tana mahery, tamin'ny maizy azy manontolo, satria izy mihitsy ny auteur nanao ny opération. Zany hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra ny nanafahany an'ireto zanak'Israely reto tamin'ny fanandevozana. Zava-dehibe ary nataony ny fitiavany. Raha matsiaro ny tantara tany aloloha tany tsika dia tsy haivina fotsiny fa nanina moa no tonga tany Ezipta ny zanak'Israely reto dia zavatra efa voambary efa niresahan'Andriamanitra tamin'ny razambean'ny zanak'Israely reto. Mety 900 taona talohan'izany dia tsy iza fa tamin'ny andron'ny Abrahama. Efa 100 taona izy no nandevozana tao, mbola nisy an'i Jakoba, mbola nisy an'i Isaka, zay vao nisy an'i Abrahama dia araka ny filazan'ny mpandinika dia tokotokony ny any amin'ny 500 na 800 taona tany ho any zany Andriamanitra efa niteny amin'ny Abrahama hoe ny taranakao dia ho andevozina 700 taona any Egypta. Fa ho avy ny fotoana izay hanafahako azy ary hoentiko hiverina aty amin'ity tany izay tondra jonoana izay efa nomeko anao sy ny taranako ao ity. Ohatrohatr'izay ny contexte voalohany zany nakasika an'ireto inona tonga ny zanak'Israely teo tonga tany Egypta. Tsara ihany koa nefa no mahafantatra fa hiala ho any Egypta izy ireo zany ho afahan'Andriamanitra ary hoentiny any amin'ny tany izay efa fantatsika loatra dia ny tany Kanana. Tany Kanana tsy aza fa ilay tany zany efa ninianan'Andriamanitra omeny any Abrahama sy ny taranany rehetra. Izany no zavatra voambara any amin'ny tantara any Lokely any raha misy any amin'ny Genesis. Raha manaraka ny Genesis tsika dia efa nisy zany talohan'izay Andriamanitra efa lava ilay tantara fa tsara ihany mba tsy ho veritsika nefa ny tsara ihany hoe mba fantatsika ny fandehan'ilay tantara zany hoe Abrahama zany izay efa nambara teto tsy hoe lasa izay koa tapabolana angambany raha ohatra ka hoe izy tsy mba nanana taranaka. Nambara tamin'izany aloha zany ny aviany Abrahama avy any Ora no natsoin'Andriamanitra tonga tao Harana ary tao Harana izy miteny hoe mandeha any ianao izy any amin'ny toerana izay hitondrako anao, hitahanao dia nandeha Abrahama. Itsika tsara izany tantara izany. Ary dia rehefa tonga tao amin'ny toerana anankiray tao an-tany Kanana nilazana azy dia hoy Andriamanitra taminy hoe omeko anao ty tany ty, omeko anao sy ny taranakao. Dia Abrahama tamin'io mbola tsy niteraka fa Andriamanitra nanao zava-tsoa, zava-dehibe ho azy, nanao zava-mahagaga azy fantatsika loatra fa na dia efa antitra sy fotsy volo ary izy efa amin'ny fotoana tsy tokony hiterana intsony na saraza dia nomen'Andriamanitra azy Isaka. Ary dia tamin'ny Abrahama Andriamanitra ninina hoe omeko anao ty tany ty, tsy tamin'ny Abrahama ihany fa rehefa lasa noty any amin'ny maty Abrahama dia niteny tamin'ny Isaka koa Andriamanitra omeko anao ty tany ty. Ary rehefa tonga koa ny anjaran'i Jakoba dia omeko anao ty tany ty. Dia fantatsika ny tantara fa Jakoba niteraka an'i Josefa ary Josefa nalefan'Andriamanitra mialoha tany Egypta. Ary rehefa tonga tany izy dia izy no nanomana ny
ny zanak'Israely zany mba hiala amin'ny famine, hiala amin'ny mosary, dia lasa nakany tany Egipta tany ry zareo nandritra ny efajato taona. Fa talohan'izay zany Josefa dia tonga gouverneur natanjaka, ary noho ny amin'izay indrindra no ny ahafahany niantso ny Jakoba sy ny fianakaviana manontolo. Dia rehefa tafajanona tany ry zareo dia niova ny Farao, ny mpanjakan'ny Egyptiana zany tamin'izany fotoana zany, dia noho ny efa taty aoriana tsy nalalan'i Josefa intsony, dia lasa vesatra ho an'ny Egyptiana ny zanak'Israely satria nitombo sy niamaro ry zareo, ary dia nanomboka lalàna ny Farao hoe andevozina ry zareo, dia teo ny antombohan'ny tantara. Dia tonga ny fotoan'Andriamanitra efa nianina tamin'ny Abrahama hoe ho lasa andevo any Egipta ny taranaka ao, fa ho avy ny fotoana izay hanafahako azy ary hamerenako azy indray ato amin'ity tany izay tondra dronono sy tantely ity. Dia fantatsika ny tantara araka ny vakiana teo fa tonga tokoa ny fotoana niteny amin'ny Mosesy Andriamanitra hoe araka ny vakiana teo amin'ny Exodosy teo hoe ho afahana ny zanak'Israely zany hiala amin'ny fanandevozana, ary tamin'ny fomba magaga ho ihany fomba nentin'Andriamanitra zany nanafaka nreto zanak'Israely reto, satria fanjakana matanjaka ny Egyptiana ary tsy moramora nandresy lahatra ny Farao, kanefa noho ny herin'Andriamanitra dia sy ny fitiavany dia tonga ny fanafahana, nandao ny Egipta ny zanak'Israely, ary dia namakivaky ny ranomasina mena ary niazo ny désert na ny efitra. Dia izay no le hoe andiny ny voalohany tamin'ny toko 10 teo zany, rehefa nampatsiahy amin'izay Paoly Apôstôly, nampatsiahy ny fiangonana tao Korinto hoe fa tsy tiako sy fantatrareo ry rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambany rahona izy, ary izy rehetra namakivaky ny ranomasina. Efa ao amin'izay stady zay zany zao tsika, tsy amin'ilay fitady nialany tany Egipta intsony, fa tonga ao amin'ny tafita ao amin'ny ranomasina mena. Le ilazana teo le hoe tambany rahona izy sy namaky ny ranomasina mena io, ry avana nentina ilazana hoe tena tamin'ny kely mihitsy no entin'Andriamanitra zany na ohatrany hoe nanombotra nyreto zanak'Israely reto teo an-tanan'ny Farao hanehoan'Andriamanitra fa tsisy Andriamanitra mahery afa-tsy izy. Reto Egyptiana reto nanana ny Andriamanitra, polythéiste reto, asika zay daholo ny firenena rehetra nanodidina ny région iny zany tamin'ny fotoan'andro. Dia araka ny filazan'ny mpandinika azy anie dia hoe anisan'ny ninin'Andriamanitra atao ho andevozina tany Egipta ny reto zanak'Israely reto, mba hanehoany fa tsisy Andriamanitra tsy toa afa-tsy izy. Tsy ren'Andriamanitra be dia be kely ireny no tompon'ny fahefanana, ny tompo-kery ireny arambaran'ny Paoly Apôstôly, fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Andriamanitra, fa sampy ireny ary ny sampy tsy misy heviny, tsy misy dikany. Ary izay indrindra no tian'Andriamanitra seho zany tamin'izy nanafaka nitondra dia nanafaka nyreto zanak'Israely reto mba hanehoany fa izy no Andriamanitra tompo-tokana, le izy hatr'izay efa nisy hatr'izay, fa misy ankehitriny ary mbola isy rahatr'izay. Izy no Andriamanitra tokana tsy resy mandidy, ary niny atao zany ho fantatry ny firenena rehetra, ny Egyptiana ny firenena première puissance, ohatrany hoe tsy fantatra toy zao na ny Amerikana na ny Chine no matanjaka indrindra, fa ohatrany hoe firenengeda be tahaka an'ireny zany mba hainoany zao rehetra zao, hainoany zao tontolo zao fa misy izy ary Andriamanitra izy. Ary noho ny amin'izany indrindra no nikasany nanomboka tamin'ny Abrahama sy ny fidin'ny vahoakany mba hanehoany
ampisehoany fa izy no ten'Andriamanitra ary ireo vahoakan'ireo no fireneny manome voninahitra sy manompo azy, tsy mitovy amin'reto firenena izay nanana n'Andriamanitra hafa sy Andriamanitra keliny reto. Dia izay no tsara fantatra ihany koa. Dia rehefa niala tany Ezipta zareo tao dia tonga tamin'ny ranomasina mena, dia ny ranomasina iny nisokatra, tsy ho tantaraina amintsika tsoa fa efa haintsika loatra izany tamin'ny anatra sekoly alahady, fa dia hoe entina hanehoana izany hoe tena tamikery sy tamin'ny zava-mahagaga no nataon'Andriamanitra izany namoaka nyreto zanak'Israely reto. Ny tianambara amin'izany ny havana dia izao: sarobidy amin'Andriamanitra ny fanafahana ny zanak'Israely. Tena sarobidy aminy satria tena nanehoany ny maha-Andriamanitra azy, ary dia tsy sahala samihafa amin'izany koa ny famonjen'Andriamanitra indray zany amin'ny fiangonana amin'izao tontolo izao. Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, ho famonjena n'izao tontolo izao tena zava-dehibe amin'Andriamanitra. Tamikery koa, tamin'ny maizy azy, tamin'izy manontolo no nentin'Andriamanitra nanehoana koa ny fanafahana antsika ho hafa-keloka sy handrandra ny fiainana mandrakizay noho ny famonjen'i Jesosy Kristy ho antsika. Izay no lesona voalohany izany tsara raisina hoe zava-dehibe ireo, zava-dehibe ireo. Ary izay no tiany Paoly apôstôly ambara eto hoe tena zava-dehibe tamin'Andriamanitra ny fanafahana tato ny Egyptiana ary ny fanafahana antsika koa tamin'ny fahotana. Dia raha mijery ny 2 tsika, ary izy rehetra dia natao batisa ho an'ny Mosesy tamin'ny rahona sy ny ranomasina. Ny 3, ary izy rehetra dia nihinana ny fihinam-panahy iray ihany. Dia mampatsiahy antsika loatra izany fa rehefa manaikana Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy isika, mandray ny famonjena avy amin'Andriamanitra isika, dia misy ny antsoina hoe lanonana masina eo anivon'ny fiangonana, antsoina hoe sakramenta. Amintsika protestant dia anankiroa ihany, dia ny batisa sy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ireo izany no fomba iselena hita maso izay famonjena nataon'Andriamanitra izay. Tsika kristiana mahazo an'izay tsara, fa nentin'ny Paoly apôstôly kosa izany izay tena nazavana ny zanak'Israely nidina tany anaty ranomasina, dia efa ohatrany efa natao batisa ihany koa, satria tafaray tamin'ny Mosesy izy tamin'izany zavatra natao azy izany, fa tsika kosa tafaray tamin'i Jesosy Kristy. Izay ilay paralèle. Dia nihinana ny fihinam-panahy sy iray ihany, dia mampatsiahy antsika koa izany ny Sainte Seine. Reto zanak'Israely reto nge tonga tany amin'ny desera tany, tsy nisy zavatra azony tangosana, tsisy zavatra biby avy nyvolosana, fa dia maina ny tany. Vatolampy no nokapohana amoaka rano sotroina, mbola fanehoan'Andriamanitra ihany koa izany fa izy no mitondro izao rehetra izao, ary izy no manam-pahefana amin'izao rehetra izao. Ary ao anatin'izany fahefana izany no anehoany ny maha-Andriamanitra azy sy anehoany fahasoavany keo amin'ny olony, satria hainy Andriamanitra foana ny mitantana ny fiainan-janany, hainy foana ny mampihinana sy mampisotro azy, na dia amin'ny tany maina sy tsy misy rano aza, dia Andriamanitra mahay manao zava-mahagaga. Dia entina ampifandraisana ihany koa zany amin'ny fiainam-piangonana. Ary rehefa tonga eo amin'ny 5 nefa dia misy nuance amin'izay hoe nefa ny ankabeazany dia ny ankabeazany zanak'Israely dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringany tany anefitra. Ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho pila zava-dratsy toy ny reny nataon'ny zanak'Israely ireny isika. Eo izany ilay tantara dia nisy paralèle dia nisy lesona sotomina. Tatsy nafahana tao anivon'ny fanandevozana, tato nafahana novonjena ho hafa-keloka sy
hanana fiainana mandrakizay ny tato hiala tany Egypta andeha ho any tany Kanana ny ato ny nafahana tamin'izay gedra ny fahotana zay mba azo famelan-keloka ary izotra any fiainana mandrakizay. Kanefa na dia izany ary ny sitrapon'Andriamanitra dia nagaga fa tsy ny rehetra izay niala tany Egypta no tonga tany tany Kanana ary izay no tiany Paoly apôstôly hisintomana amin'ny sainy reto Korintiana reto hoe mitandrema fa sao dia mba ohatran'izany koa. Araky ny filazan'ny mpandinika dia entre 500 000 à 700 000 personnes tao ny isan'ny zanak'Israely niala tany Egypta. Ary tsy koatina ilay zaza am-behivavy. Nefa ry havana dia fantatrareo hoe anankifiry sisa ny tamboreo no tonga tany Kanana. Misy mahafantatra ve tsika? Anankiroa monja dia i Kaleba sy Josoa. Fa ny ambiny rehetra dia ringana tany amin'ny tany anefitra tany daholy. Izany hoe tsy izy roalahy ireo akory no olona tonga tany Kanana fa ny taranak'ilay olona maty voaringana ireo izany any no nanampy anazy tonga tany Kanana. Dia nisy antony tao hoe efa nivonjen'Andriamanitra, efa nafahan'Andriamanitra reto zanak'Israely reto tokony ho tonga any tany Kanana nefa ny indrisy fa tsy ny rehetra no tonga tany. Nisy ny antony eo, dia ny antony dia nentin'ny apôstôly Paoly zany nangalana lesona hoe nisy zavatra, nisy fahadisoana nataon'reto zanak'Israely reto. Ny zavatra tsikaritra voalohany dia izao hoe ny zavatra nisy teny anefitra teny dia nanomboka ny hevitra aloha zany dia izao hoe zavatra mahagaga mantsy hoe niala tao Egypta ary zareo ny tany Kanana, zavatra à vol d'oiseau, tsy tena mifanalavitra be, zavatra lalana tokony natao herinandro nefa ny 400 taona ary zareo tao. Misy dikan'Andriamanitra nitondra azy tany anefitra dia tsotra ihany hoe hitanareo hoe reto zanak'Israely reto anie 400 taona no tany Egypta. Izany hoe efa azo lazaina hoe efa tsy nanana ilay fomba zanak'Israely azy intsony izy, efa lavitra loatra ny tany ny haviana. Ohatra antsika izao mety hoe engany mba tsy tonga tena ny zanantsika any aoriana any mety tsy teny gasy intsony na mety tsy mahalala Madagasikara intsony fa efa 100 taona aty dia very zany izay zavatra izay. Ka efa fomba hafa no niainany zanak'Israely tany na tamin'ny lafiny maro na amin'ny lafiny fitondrana fanadivozana ny ainany, amin'ny lafiny resaka culturel na resaka hoe fivavahana dia azo antoka fa efa ny ankamaroany efa tsy mivavaka tamin'Andriamanitra Jehovah Tompo intsony fa efa mety efa nandray ny fomba ny zareo Egyptiana, mety efa nivavaka tamin'Andriamanitra maro samihafa izy. Dia fomba maro tahaka izay zany efa tsy betsaka nefa very, ary izay indrindra ny antony hitondran'Andriamanitra azy tany anefitra mba hanomanany azy ho any tany Kanana. Izay ilay izy, mba hanomanany azy any tany Kanana, satria raha mbola ny toe-pony, raha mbola ny zavatra nahazatra azy, raha mbola fiainam-panadevozana no tonga dia hamatana any tany Kanana, levona ny any ary tsy hita mety mbola fiainam-panadevozana koa no manjaka any. Ary izay indrindra ny antony natonga n'Andriamanitra mbola nandalo tany izy aloha, nampahafantarany izy hoe izany ho Andriamanitra, izany no impiry ao anatin'ny soratra masina mahita hoe Jehovah-Andriamanitra izay nanafaka anao tany Egypta dia niverimberina foana izany ao amin'ny soratra masina fa tsy hiovina azy ireo mandrakariva fa ny fanafahana dia tsy avy aminy fa asan'Andriamanitra irery, tena noho ny fitiavany azy. Dia ampahafantarin'Andriamanitra notaizany zany reto hoe izaho no Andriamanitra ary izaho Andriamanitra nareo ary nareo oloko fireneko ianareo. Dia izany anie no natonga an'ireny hoe lasa nisy teny folo, lasa nisy constitution, satria niala avy amina statut-na andevo esclave
lasa aminazy statuana État souverain, tsy maintsy misy constitution zany, tsy maintsy misy mahafantatra tsara hoe inona moa zany ny tena zavatra tarisy, ny zava-baovao. Dia nampianarin'Andriamanitra an'izany reto zanak'Israely reto. Kanjo nefa indrisy fa teny am-pandehanana teny dia efa nisy ny kivy, efa nisy ny nivadika tamin'Andriamanitra sahady. Ary tsy asa hoe tsy nahafantatra n'ilay lanjan'izay fanafahana izay ve ka ny zavatra tany Egipta no lasa ohatran'ny hoe zava-dehibe teo amin'ny zareo ka maro ny te hiverina indray e. Rehefa mafy ny ady, rehefa namonaina ny sakafo, raha tsaroantsika tsara teo ny teny izay nentina nanandiniantsika tena dia namitsiny an'Andriamanitra ary zareo, namitsiny an'Andriamanitra, namitsiny an'i Mosesy ihany koa, ary nomonomonina hoe dia toy ny mofo manamana lava tony ve no hohaniny isan'andro izao. Dia izany no antony naripaka an-dry zareo. Izay no fanazavana ny 10:5 hoe nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringa ny tany anefitra, satria ny ankamaroan'ireo olona ireo tsy te hisasatra handray le fiainam-pahafahana vaovao izay niainana, tokony ho iainany, tokony ho anjarany, fa mbola tiany ihany, mbola hijanona nafinaritra azy aza ny fiainam-pahandevozana. Ary dia noho amin'izay no ampianarana Paoly hoe aoka ho fianarana ho antsika koa izany, fa itsika izao koa rehefa vita nafanaso famindrena, efa tafaray tamin'i Jesosy Kristy, efa natokan'Andriamanitra ho azy. Ny statuantsika efa ponina any an-danitra, izany no voalaza any amin'ny Filipianina any, efa ponina any an-danitra nambara teto tamin'ny ady heriny. Izany no statua rehefa nandray ny famonjentsika, efa natokan'Andriamanitra ho azy. Izany raha teo ihany koa ny sitrapon'Andriamanitra. Mbola tsy ary akory ny fanorenana an'izao rehetra izao, mbola tsy ary itsikoliana. Andriamanitra efa nanana projet ho an'ny zanak'olombelona hiaraka amin'ny mandrakizay, iriry hiaraka amin'ny iaina amin'ny tena fiainana ao amin'ny fahalavorariana. Kanefa raha ohatra koa ka zava-poana ho an'ny kristianina fandraisana an'izany lanjan'izany asa-pamonjena izay nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy izany, dia mety toy izao fiafaran'ireto zanak'Israely koa no fiafaran'ny olom-bovonja raha ohatra ka tsy mitandrina. Ny 7, aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny. Araka ny voalaza teo, ny fanompo sampy moa izany dia ny zavatra nisy ny tantara tamin'io izany, raha nijerena ny Exodosy 2:30 manazava ny hoe manompo sampy io, dia ny zavatra niseho dia zavatra betizy voalohany nataon'ireto zanak'Israely reto izany, dia rehefa nihinana sy nisotro ry zareo, asa na be loatra ny laniny, dia lasa nivadika zavatra hafa ary nangataka izy mba hanao zanak'omby kely volamena hivavahany sy hankohofany. Hitanareo ilay izy, tsy ilay Andriamanitra naneho ny maha izy azy no nataony zava-dehibe, fa ilay mbola ilay fazarana tarihy ambadika tarihy mbola iny mbola tiany hoe tena ry nefa ny tian'Andriamanitra ho esorina, ary izay indrindra no antony mitondra ny asa tany anefitra, mba hihitsana hiala daholo ny rehetrarehetra ireny, fa toe-piainana, toe-po ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ilay nanafaka azy, ilay namonjy azy no tian'Andriamanitra hiainana amin'izay rehefa tonga ary an-tany Kanana, rehefa tonga any amin'ilay fiainana mandrakizay valably na ho an'ny zanak'Israely na ho antsika ihany koa. Izany ny zavatra ratsy nataon'ny zareo ary natesitra n'Andriamanitra ka nahatonga azy handripaka anazy. Tsy Andriamanitra ny ratsy, tsy Andriamanitra ny masika, ny fanambara teto izay tamin'ny tapa-bolana lasa, fa ny ataon'ny ratsy ataon'ny olona no mahatonga ny fahatezerana sy ny ozina tonga ho azy eo amin'ny fiainany.
ary izay no mila fitandremana. Ny andiny fahavalo aoka tsy hijangajanga tahaka ny sasany tamin'ireny, ary ka 23 000 no ringana tamin'izany andro izany, nijangajanga reto zanak'Israely reto. Izany hoe efa nandeha teny ny fotoana dia efa nandroso tsikelikely zareo, dia izy mbola tena tany amin'ny dezera, fa teto amin'ny fijangajana-mbarany ity zany dia efa tonga tany amin'ny tany Midiana ary zareo efa nandrosondroso kely. Dia nijangajanga tamin'ny vehivavy ny Madiana ny sasatsasany tamin'reto zanak'Israely reto. Nefa ny lalàn'Andriamanitra izay efa napetraka tany Sinay hoe andremo fa aza mba mirairay amin'ireo mponina manodidina ireo, firenena manodidina ireo nareo, satria tsy mitovy amintsika ireo izy Andriamanitra, ary ny fomban'ireo mifanohatra amin'ny fombako, ary ny Andriamanitra ireo tsy mitovy amiko, fa ny antony hitsoka anareo, ny antony nanomanako anareo dia mba hiavaka ianareo, hiavaka tsy hitovy amin'ireo firenena madinika ireo. Ary izany koa indray raha raisitsika atao amin'ny fiainam-piangonana rehefa mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, efa nandray an'izay famonjena avy amin'Andriamanitra izay, dia mandray ny fanahy masina, ary ny asan'izay fanahy masina izay, ny fruit an'izay fanahy masina izay no lasa tokony ho fiainana koa izany. Tsy olona manohitra tsy mamokatra vokatra ratsy, fa mamokatra vokatra tsara, vokatry ny asan'ny fanahy masina. Ny asan'ny fanahy masina dia fifaliana, fitiavana, fandeferana, fanetretena. Izany ny zavatra tokony ho fiainany zanak'Andriamanitra ihany koa rehefa namonjy, rehefa nandray ny famonjena tafaray amin'i Jesosy Kristy. Dia fantatsika araka ny nambara fa anisan'ny zavatra tao amin'ny chapitre, tao amin'ny toko 5 tamin'ny Korinthiana voalohany dia anisan'ny efa nitreten'i Paoly apôstôly zany tsy resaka fijangajangana ity, satria hitanareo moa ny Korinto dia tanàna ngeda be, fanambara teto hoe tahaka ny Marseille zao misy port any, ary anisan'ny tena hoe tanàna ngeda be, nanano maizy azy mihitsy izy, nanomboka 700 taona talohan'ny Jesosy Kristy. Dia noho izay izy tanàna mandroso be izay dia betsaka ny olona mifanerasera tao, dia betsaka koa ny fombafomba ratsy teo anivon'ny hita zany teo anivon'ny fiarahamonina, ary nipakatra any amin'ny fiangonana izany, araka ny toko 5 ao amin'ny Korintiana voalohany. Dia ny Paoly apôstôly zany nanambara fa misy angaro izy ao aminareo ao anatin'ny fiangonana tovolahy anankiray manambady ny vadiny reniny. Misy zavatra fijangajangana, misy problèmena immoralité sexuelle tahaka izany teo nitongatra ny anivon'ny fiangonana, ary nampianatra mafy Paoly apôstôly tamin'izany fotoana izany hoe nga toanareo fa zava-poana ny vatanareo no entinareo holotoana amin'ny zavatra toy izany. Tsy fantatrareo va hozy izy fa tepolin'Andriamanitra ny tenanareo, ka aza entina simbana amin'ny zavatra toy izany. Izay ny zava-dehibe amin'ny fampianaran'ny Paoly apôstôly, satria isaky ny misy traité sujet zany dia ny tenin'Andriamanitra foana ny aingana. Dia mampatsiahy zany izay zavatra eto amin'ny andininy fahavalo teo hoe aoka nareo tsy hijangajanga, satria zavatra efa nisy ireny, zavatra efa niaina teo amin'ny Korintiana. Dia nampitandremin'ny Paoly apôstôly izy eto amin'ny toko 10 eto. Vomara teo ary zany ny fanompoan-tsampy, fijangajangana,
ny 9:20 dia hoe ny fakana fanan'Andriamanitra izay tsy ho teneniko intsony satria efa nampitoyntsika teo amin'ny vavaka fifonana ary ny fimonomonomana. Inona moa no mahatonga ny hoe reto akafanana mahatonga n'ireo any monomonina nge dia tsotra ry havana e. Voalohany aloha tsy taka ny alehibe ny fitiavany ny asa nataon'Andriamanitra, tsy tsaroany akory fa dia notony tamin'ny zava-poana sy zavatra tsy mahasoa. Faharoa koa rehefa tsy tena tafaray amin'ny Kristy, tsy mandamy ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra izay tokony ohatrany hoe tena fondation solide eo amin'ny fiainana zany anorenana ny finoana dia mazava ho azy fa tsy mamoa ao anatin'ny mamoa ny vokatry ny fanahy masina izay nambarantsika teo, ny fifaliana, ny fandeferana, ny reconnaissance. Tsy manan'izay fa ny fanohatra amin'izay no atao sy hiainana ka na dia lalatsoa hitondran'Andriamanitra ary lasa raisina ratsy avokoa. Izany dia vokatry ny tsy fiainana ny tenin'Andriamanitra ary koa tsy fiainana ny finoana ny fanahy masina. Dia tonga ny fimonomonomana fa ny olona manam-pitiavana nge no manana ny fanahy masina, ny olona manam-pitiavana tsy mba monomono izany. Mampalahelo fa amin'ny sosiete iainantsika eto dia izany fimonomonomana zany raha c'est français, ohatr'izay ilay fiteny azy hoe tena eto amin'ny firenena misy antsika ity zany raha ilay zany tena iainantsika isan'andro isan'andro. Nefa dia mampianatra koa ny apôstôly Paoly mba fiainana tary zany fa tsy fiainana tokony fiainantsika eto intsony. Dia aty amin'ny 9:20 hoe ary izany hoy izy dia nanjoa azy mba ho anatra ho soratana ho antsika, ho fianarana antsika satria efa akaiky ny faran'izao tontolo izao. Izany no afatra ry havana fampatsiahivana, fanafarana mba tsy ho tratran'ny nanjoany reto zanak'Israely eto koa ny anjoany tsika raha ohatra ka latsaka ao anatin'izany zava-doza zany itsika. Ary fitiavana no natonga ny apôstôly Paoly nampafantatra an'izany, namerina indray mba mikira antsika, mba hanorenantsika indray ny fiainantsika ao amin'ny Kristy. Ary mara-pahatonga ny tompo dia mety hisy ny fakapanahy, mety misy ny zavatsarotra, kanefa dia eo ny tenin'Andriamanitra, eo ny fanahy masina, eo ny zany ny antom-pisian'ny fiangonana mitaiza mba hamerina antsika mandrakariva ao amin'ny lalana izay tokony andehanantsika mba tsy ny fandringanana fa ny fiainana mandrakizay ilay lavorary. Izany no sitrapon'Andriamanitra ary izany no nanaova ny asa lehibe ho famonjenantsika teo amin'ny hazo fijaliana ary manomana antsika ihany koa izy tahaka an'ireto zanak'Israely ireo tany inefitra mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy dia isan'andro isan'andro koa tsika mandeha amin'ny fiainam-panavaozana. Famonjena efa azo asan'Andriamanitra irery iny fa ny fiomanana kosa hiditra any amin'ilay tany Kanana. Ny antsika moa marimarina kokoa dia any amin'ilay fiainana mandrakizay ilay lavorary, ilay tsisy tomany, ilay maharitra mandrakizay. Ny statut antsika raha ho mpiara-manjaka amin'i Jesosy Kristy, izany ny zavatra miandry antsika dia olona miomana sy miaina tsikelikely koa itsika. Dia ireny fampianarana rehetra ireny no ampatsiahivana amintsika mba hijoro tsika. Mijoro tsy mijoro fotsiny izao raha tsy ao aloha ilay fototra ho iako ary ny fototra raha vao ratsiratsy dia tahaka n'ireny trano ahorona eny amorom-pasika ireny, voarivotra kely fotsiny dia rava sy menjera. Fa ny tenin'Andriamanitra tahaka nataon'ny apôstôly Paoly tany Korinto koa, izany no hoe napetrany tsara mba hijoroan'ny fiangonana. Ary araka ny voalazako anareo teo hoe miasa Andriamanitra fa raha ny irony tony tantara tony dia ohatrany hoe tsy
orava ny fiangonana tany Korinto kanefa dia mijoalajoala ny fiangonana ny ry havako. Dia izany koa ry havana no entintsika isaintsainana indray amin'izao andro ny karemo izao fandinihan-tena. Isaorantsika n'Andriamanitra noho ny alalin'ny fitiavany. Mbola mpanota antsika dia efa nihevitra antsika Andriamanitra ary maty ho antsika Kristy. Izany ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy hisy ho very izay rehetra mino azy. Tsy misy tian'Andriamanitra ho very na dia iray aza fa mba samy ho tonga amin'ny fotoana tongavan'ny Tompo. Tafiaraka aminy, iray lalana aminy ary hiaraka aminy mandrakizay. Dia ho an'Andriamanitra ny dera sy ny haja ary ny voninahitra. Amen.
Izao ry havana dia tonga eo amin'ny fanekam-pinoana itsika hiaratsangana isika tanteraka izany. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia nampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanany tokana tontsika ao. Tonga izy hitady hamonjy very. Izy no lalana sy fahamarinana ny fiainana, dia tsy mora maro sy anora mandrakizay. Mino fanahy masinao. Izy no manambara ny fanahintsika, fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaovana batisantsika ny tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Petraka isika. Dia tonga eo amin'ny filazana ny raram-piangonana isika dia miantso ny tompony andraikitra ny rosoity. Misaotra tompo. Faly miarahaba antsika mpianakavin'ny finoana ry havana amin'izao alahady 27 ny volana marsa izao. Miarahaba koa ireo izay manaraka ny fotoam-pivavahana amin'ireo alalan'ny tambazota, YouTube sy Zoom. Ho aminareo anie ny fahasofavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra ny tonton Fafa raha tsy mandresy isika ny tarika sy ny tondra hafatra ho antsika androany. Misaotra koa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Raha misy amintsika tompoko tonga eto anio, voalohany izy no tonga eto dia mba miangavy azy ireo hitsangana ho arabain'ny fiangonana. Faly miarabanao tompoko, tonga soa eto amin'ny fitandremana ex-Marseille dia mirary soa indrindranao ary hototosa avokoa ireo zavatra rehetra izay kasainao amin'ny fahatongavanao eto. Raha sitrakao dia rehefa avy eo anatinanao ny tompona andraikitra indray mombamombanao. Misaotra indrindra tompoko. Izao indray ary ny fandaharam-potoanantsika mandritra ny herinandro sy ny andro manaraka. Ny fiangonana dia manomboka amin'ny 10 sasany isaky ny alahady. Misy hatrany ny fampitana ny fanompiam-pivavahana amin'ny alalan'ny YouTube sy ny Zoom, ary koa misy ny traduction simultanée. Donc on vous invite, les francophones, à utiliser vos écouteurs pour la traduction tous les dimanches. Merci. Fanadiovana sy liturgie amin'ny alahady 30 Mart dia ny SZM. Ny diakona tomponanjara amin'ny volana avril dia ny groupe B et E. Ny fianaran-kira isaky ny alahady maraina dia misy hatrany amin'ny 10 ora ianarantsika ireo feo efatra. Ianarantsika ny hira amin'ny feo efatra. Ny asa fanatsarana ny fiangonana isaky ny asabotsy amin'ny 8 sasany ka hatramin'ny 4 ora arivo. Ny fotoam-bavaka iarahana amin'ny sampana fifoazana izay arahany asa sy fampiarezana dia mitohy hatrany isaky ny asabotsy amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 12.
Ny famerenan-kira ny amafy dia isaky ny asabotsy hariva alahady alohany sy aorian'ny fotoam-pivavahana. Ny sekoly alahady sy ny katekomena dia alahady maraina amin'ny 6 ora. Ny karate dia isaky ny asabotsy amin'ny 5 ora hariva. Daty tsara ho tadidy. Ny 27 martsa dia concert scène ouverte izay ataon'ny sampana zava-maneno izay manomboka amin'ny 5 ora hariva ka hatramin'ny 20 ora. Relève les talents que Dieu te donne, inspiré de Matthieu 25, versets 14 à 30. Chers frères, chères sœurs en Christ, quelle que soit ton expérience avec la musique, le Saint Zava-Maneno t'invite à participer à son concert ouvert qui se tiendra le 29 mars à partir de 17h. Tu peux nous partager un morceau, peu importe le style, un band, un atelier musical, etc. Libre à ton imagination. En effet, conducteur de louanges, musicien dans ta chambre ou en école de musique, c'est l'occasion pour toi de révéler les dons que Dieu t'a accordés. Si tu veux y participer, tu peux t'inscrire en te rapprochant d'un membre du bureau de SZM. Alors, réveille la musique qui se met en toi. Merci, soyez bénis au nom du bureau SZM. Ny telopolo ny volana martsa dia culte francophone AG isafidianantsika ny hira faneva izay nisokatra tamin'ny 12 janoary 2024. Daty farany izay fanolorana ny sangan'asa dia tamin'ny alarobia 12 volana martsa 2024. Ny fifidianana izany hira faneva izany zany dia ataontsika ny alahady 3 martsa 2024. Fitsipika sy ny andinidininy dia efa nalefa tamin'ny mail ho an'ireo izay manolotra sangan'asa ka maniry ny hiran'ny groupe de louange azy dia manoratra izany faniriana izany amin'ny taratasy mitokana tsy asiana anarana ary ampiarahana amin'ny valopy misy ny sangan'asa izany. Ny verset nosafidinitsika fiangonana ho amin'izany fanokanana izany dia hitatsika ao amin'ny tantara faharoa toko fafito andininy fahaenina folo fa efa nofidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao amin'ny mandrakariva. Ny 17 ny volana avril alahady ny Saint-Pandrofi, alahady ny SLK, jeûne et prière. Ny 14 ny volana april ka hatramin'ny 17 ny volana april dia herinandro masina. Ny 20 ny volana april Pasca, culte à 10h miampy fandraisana fanasan'ny tompo. Ny 19 ny volana jona fanokanana ny fiangonana manantena mba hanatevina ny commission mpanomana. Manentana antsika rehetra zany mba hanatevina ny commission manomana izany fanokanana ny fiangonana izany. Vaovao anatiny gazety Pamafy. Le journal de l'Église prépare l'édition de Pâques et compte sur vos talents d'écriture pour contribuer ensemble autour du thème Pâques, la victoire pour Christ et les hommes. Vos articles seront à envoyer au format Word ou PDF avant le dimanche 30 mars 2025 à 23h59 à l'adresse mail pamafi@fpmaam.org. Merci d'avance pour votre collaboration. Fraternellement en Christ, l'équipe du Gazette Pamafi. Tuzokusari miasa vitantsika amin'ny fanakolokoloana ny trano.
asa vita, efitra zoary, efitra Jerosalema, F4 ary ny fampitaovana bureau-n'ny paster afaka tsiditsika izany, asa rehetra vita izany. Ary mbola manainga atsika ihany koa hanome tanana amin'ireo asa maro izay mbola hotanterahina, ary koa mba manentana ihany koa amin'ireo sakafo izay omentsika ireo namantsika manao travaux. Amin'ny herinandro avy io zany dia misy ny travaux ny latsinainy, talata, larobia, lakamisy ary ny sabotsy. Ny vaovao ny 13e ADA, Association d'entraide et sociale. Centre médico-social, misy ny consultation gratuite avec rendez-vous, ny médecin sy ny assistante sociale izay amin'ny 10 avril ny rendez-vous manaraka. Misy ihany koa ny achat izay projetika, achat défibrillateur, efa misy urna zany napetrakintsika ery amin'ny toeran'ny trésorier, koa izay entaniko anao izany dia raisina Antananarivo. Vaovao régional, Zakabe, SVK, SLK, Fatsatsy. Ny daty dia ny 12 sy ny 17 mars, izany hoe tamin'ity week-end ity zany, tany amin'ny Regain, Sainte-Tulle, ny lohahevitra, ny toetra mahamendrika ny kristiana izay nalaina tao amin'ny Efesiana 4:2 ka hatramin'ny 7. Misy amintsika no lasa nanatrika izany ka aoka isika hitondra mivavaka azy ireo sy ny fotoana rehetra. Vaovao national, RNSA, RNS ZM, rencontre nationale commune. Ny date dia ny 25 mai au 1er juin. Ny toerana Regain, Sainte-Tulle. Ny inscription dia hatramin'ny 30 volana avril. Lohahevitra, donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tous vos cœurs en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Hoan'ny Sekulalady zany dia Sekulalady ex-Marseille dia misy subvention à hauteur de 60 € izay omena ny ankizy na ny moniteur izay misoratra anarana amin'ny pension complète. Raha mila fanazavana ianareo dia aoka anatona ny raon'ny Sekulalady. Toy izao indray ary tompoko ny rakitra izay azontsika tamin'ny 9 volana martsa 2020. Ny rakitra dia mitotaly 940,50 € izay mitsinjara toy izao. Rakitra voalohany ataontsika momba ny fonctionnement 531,70. Ny rakitra faharoa izay fanatsarantsika sy fanaovantsika ny travaux ho an'ny trano 408,80. Rakim-pisaorana 50 €. Voaloham-bokatra 75 €. Ampatsahivana hatrany isika fa misy roa ny rakitra eto amin'ny fitandrimantsika. Ny rakitra voalohany ho an'ny fonctionnement de l'église, ny rakitra faharoa ho an'ny fanatsarana ny trano sy ny rano sy ny redevance ary ny taxe foncière. Ho an'ireo izay manao mikasa ny anao ny rakitra amin'ny carte bancaire na paiement par téléphone dia misy ny terminal etsy aoriana ary misy koa ny QR code ho an'izay manaraka ny fotoam-pivavahana amin'ny YouTube ary misy koa ny PayPal izay hitantsika eny an-damosy ny WN. Équipe finance dia vonona hatrany handray ny volam-bokatra sy ny fanomezana izay atolotsika etsy aoriana. Ny banque alimentaire dia misokatra trano antsika izay mily izany dia hitantsika aty amin'ny salle caté
azo atao ihany koa ny manatona tompon'andraikitra ary raisina tanandroa ireo izay maniry hanao izany. Dia izay indray ary tompoko ny vaovaony ny fitandremantsika androany dia misaotra antsika nahatratra amin'ny farany dia mirary herinandro soa ho antsika rehetra n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Église que tu nous as donnée. Bénis les ouvriers qui se démènent chaque semaine pour les travaux et donnez-leur la force de bâtir ta maison. Nous te remercions pour l'avancement des travaux comme le bureau du pasteur ou encore la chapelle. Nous te remercions pour tous les dons collectés jusqu'à présent et remettons entre tes mains les futurs projets de l'Église. Nous te demandons de toujours agir selon ta volonté pour que l'on puisse toujours donner d'un cœur généreux. Que chaque paroissien puisse trouver sa place dans ta maison. Nous te demandons de bénir les responsables et donner ta sagesse ainsi que ton Esprit Saint pour les guider à prendre des bonnes décisions. Merci encore pour tout, Seigneur. En ton Saint-Nom, Amen. Dia tonga eo amin'ny fotoanan'ny fanomezana antsika ry havana impanaovana ny rakitra dia ataontsika ny hira Jesosy no anjara soa. Amen.
dia tonga amin'ny vavaka fisaomana sy fangatahana antsika. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour ce temps où nous avons pu écouter ta parole. Nous voulons prier pour chaque paroissien de ton Église, que tu puisses veiller sur chacun dans sa vie quotidienne. Nous prions pour les responsables de la FPMA Aix-Marseille, le pasteur, le bureau, le comité, que ton Esprit Saint puisse les guider. Nous remettons entre tes mains tous nos projets d'Église, et en particulier celui du 28 juin, la dédicace de notre temple. Que tous ces événements annoncés se déroulent selon ta volonté et qu'ils puissent te glorifier. Nous prions pour les enfants et les jeunes. Donne-leur ton esprit de discernement pour qu'ils trouvent leur voie. Que ta force accompagne celles et ceux qui travaillent pour que malgré la fatigue, ils puissent toujours persévérer. Nous portons aussi en prière nos frères et sœurs malades. Que ta main puissante puisse les guérir. Pour celles et ceux endeuillés, sois auprès d'eux afin d'apaiser leur cœur. Seigneur, tu sais tout ce qui se passe ici-bas. Que ton amour et ta paix puissent régner dans ce monde et que les guerres et les conflits cessent enfin. Nous pensons à nos pays, la France et Madagascar. Guide les dirigeants selon ta volonté. Nous prions aussi pour toute ton Église tout entière, que ton amour puisse rayonner dans chacun de tes enfants et que ta parole prenne vie en chacun de nous. Et nous terminons cette prière par celle que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dia tonga amin'ny sahady amin'ny fiafarana fotoantsika ry havana, adomoan'ny afatra sy ny tsodrano dia ataontsika hitsanganana ny hira izy Jesosy mba tantany. Toy izao ny hafatra ho antsika amin'ity alady maraina ity, ka sao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Raiso ary mitsodrano izay tonoina amin'ny anarany Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana anie, ahamasina anareo samby tanteraka ka aoka ho arovana avokoa na ny fanahinareo na ny ainareo
ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny avian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Mandeha any amin'ny fiadanana ka manompo ny tompony.